Sotranao ray malala o, satria mbola afaka izara ny fahatsaranao amin'ny vahoakanao tsiraray avy. Miondrika eo anatrehan'ny voninahitao, manajanao, mideranao, mankalazanao. Jesosy, anandratra anao indray aho eran'izao tontolo izao, anambara ny fahagagana izay nataonao, satria Tompo baiko nomenao ahy izany, tsy angina fa hiteny anambara izay tianao ampitandremanao anay vahoakanao tsiraray avy. Jesosy, mangataka ny fanahy masinao aho hiasa amin'ny alalako. Aoka ianao fanahy masino no hiteny amin'ny alalako, ka ny nofo rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao, satria fitaovanao aho, fiasananao aho, tempolonao aho. Ary mangataka aminao aho Jesosy, andrava ny asany maizina rehetra, ny zanatsipika izay alefa ny ratsy, tady anafika ny asanao. Aoka ianao Tompo no andoro izany amin'ny ranao soa Jesosy. Andravarava, anorotoro Jesosy ny asany maizina rehetra. Ka aoka Tompo ny ranao no andrakotra ahy sy ny asanao ary ny olonao tsiraray avy Jesosy. Naiza Jesosy misy an'izy ireny, dia anao Tompo no mahalala sy mahita ny tsiraray avy. Dera ho anao ray, aja ho anao, voninahitra ho anao, hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay dory. Amen. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho, anio alahady fa 4 ny volana Septembre 2022. Ry havana, ny Andriamanitra antsika dia Andriamanitra miteny, ary koa mamaly antsika rehefa miantso azy isika. Rehefa mankatoa azy isika, zany hoe manaja azy tanteraka, mankatoa azy satria izy no ray, dia raha mahatanteraka izany isika, dia miaino antsika izy, mamaly antsika izy, manatrika antsika izy amin'ny fotoam-bavaka, na 2 na 3 aza mivory amin'ny anarany, na isika tsiraray avy fotsiny isam-batan'olona, zany hoe na ianao irery ao amin'ny efitra izay misy ianao, na ao amin'ny toerana izay misy ianao, tsy voatery foana akory hoe efitrano fandriana, na hoe efitra tsy maintsy hoe voatokana ny ivavahanao aniny, fa naiza no misy antsika, dia rehefa tena mitady azy isika, miresaka aminy isika ao anatin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana, dia mamaly antsika izy. Amen. Ry havana, tonga dia hijoro vavolombelona ako, dia ao anatin'izay ny tenin'Andriamanitra izay omeko, nameny fanahy masina mifandray tanteraka amin'ny izay fahagagana nataony taminay. Efa taona maromaro lasa izay, raha nivory nivavaka izay 3 mianaka, zany hoe izahako sy ireo zanako mianaday. Tamin'io fotoana io dia tao amin'ny trano fandrian'ny zanako lahy no nivavaka izahay. Ny fataonay zany mamaky baiboly, dia aveo mandoalika mivavaka, dia samy manana ny torony zany mivavaka. Dia ao anatin'ny vavaka izany, raha ohatra ka anjarako ny mandroaka devoly, dia mitsangana zany dia mandroaka devoly, dia izy dazany mbola mandoalika ihany. Ary raha ohatra izany ka anjara an'ilay zanako vavy ny mandroaka devoly,
dia izy indray no mitsangana, fa izay mianaka zany eo am-pandolena ihany dia mandroaka devoly izy. Dia ohatr'izay zany no fataonay tamin'izany fotoana izany rehefa manao fivoriam-bavaka izahay. Izao zany niova ny fomba fataonay rehefa mivavaka, satria ny ankizy efa lehibe, fa misy ihany koa zany ny fandraisanay fanasan'ny Tompo amin'ny fiaraha-mivavaka. Dia tamin'ny fotoana io zany dia anjarako no nandroaka devoly, fa ny any zanako vavy amin'ny fotoam-bavaka ny manaraka izany. Dia nivavaka zany izahay teo am-pandolehana, dia no ny tonga zany ny fotoana teo amin'ny fandroahako devoly dia nitsangana zany dia eo am-pitsanganana zany ny masoko mikipy tsy mahita na inona zany fa sady mandroaka devoly zany. Dia tao anatin'ny zany no eniko mihitsy fa miofitra ny tranonay, tena hoe miofitra, ary tsapako fa ny tongotro roa tsy mipetany, tsy mipaika amin'ny gorodona, fa tsapako hoe mihevaeva zany dia manohy mandroaka devoly zany dia ny tranonay eniko mihitsy miofitrofotra. Hitanareo ohatran'ireny hoe maheno ororon-tany reny zany no fahenoko. Dia na izalay mihevaeva zany eniko mihitsy hoe mihetsika izany ny tranonay. Ry havana, dia no ny vita ny vavakanay dia samy ny fampijery aloha izay telo mianaka. Dia ny teny izy mianada, fa ay izy ireo koa nahare fahagagana koa. Zany hoe ilay zanako lahy izy nahare oatra ny eniko orohoro-tany, ary izy no izy teo am-pandolehana, zany hoe ny tongo zany mikasika ny gorodona, dia ny ampy zany ny zavatra enony. Nahare hony izy ilay trano aloha efa enony, zany hoe miofitrofotra ohatran'ireny hoe orohoro-tany ireny, fa ny ampy tena hoe gododona mihitsy zany ny enony, tena ohatrany hoe migododona be zany mihitsy zany no enony. Ary ny zanako vavy ry havana, izy dia nahare feo marobe hoy izy miteny hoe masina, 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 Andriamanitra tompony izao rehetra izao, eniky ny voninainy ny tany rehetra. Ry havana, tsara ny Tompo, lehibe ny Andriamanitra antsika, ary tsy misy toa azy. Tena fahagagana tsy takatra heverina no zavatra niseho teo amin'io fivoriam-bavaka anay telo mianaka io. Manambara ry havana fa ny Tompo Andriamanitra mihitsy teo amin'ny seza fiandrianany tany an-danitra no nanatrika anay telo mianaka, satria ilay feo marobe izay enony zanako vavy, na ilay orohoro-tany izay enonay mianaka, dia ao amin'ny Isaia 9:7 ka hatramin'ny 4. Aleloia, aleloia. Andao hovakintsika mihitsy manomboka eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 4, mba afantarantsika tsara fa Andriamanitra dia mbola miteny ary mbola mamangy ary mbola manatrika antsika foana hatramin'izao ary ho mandrakizay. Amen. Horaisintsika ny ten'Andriamanitra, hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Isaia 9:1 ka hatramin'ny 4. Tamin'ny taona nahafatesany Ozia mpanjaka no nahitako ny Tompo nipetraka
teo amboniny seza fiandrianana avo sady manerinerina, ary ny ebanebany akanjony na feno ny tempoly. Nisy serafima nitsangana teo amboniny, samy nanana elatra enina avy. Ny roa dia nanaronany ny tavany, ny roa dia nanaronany ny tongony, ary ny roa dia nanidinany. Ary nanandratra ny feony ireo ka nifamaly hoe: Masina, 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 Andriamanitra tompon'izao rehetra izao. Enika ny voninainy ny tany rehetra, dia ny orooro ny fanambaniny ny tokonana noho ny feon'ilay nanandratra ny feony, ary feno setroka ny trano. Amen. Ry havana, ny Tompo Andriamanitra eo ambony seza fiandrianany. Ireo serafima, izany hoe atao hoe anjely any an-danitra, ireo no eno ny zanako vavy, satria izy ireo ilay enony ny teny hoe masina, masina, masina. Feo marobe hoy izy, anjely ny lanitra, ny tompo mpanjaka mihitsy teo amin'ny seza fiandrianany no nahare anay, satria enonay mianaka koa ilay nihovitrovitra, ilay otrany horohoro-tany. Ry havana, tsara ny Tompo, lehibe indrindra ny Tompo Andriamanitra antsika, ary mamaly vavaka izy, miaino antsika izy, ary manatrika antsika koa izy. Ny tenin'ny fanahy masina nio. Raha teo ampanomanana an'izao video izao aho, dia nangataka teny tamin'ny fanahy masina anampiko an'io teny io ampaherezana anao. Dia ao amin'ny Matio 4:5 no nomeny. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa ianao kosa rehefa mivavaka, dia midira ao amin'ny efitranonao, koa rehefa voarindrinao ny varavaranao, dia mivava amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no amaly anao. Amen. Ry havana, isika izany tsy voatery hoe mila olona be dehibe miara-mivavaka amintsika. Isika izany tsy voatery hoe andeha hitady aiza na aiza isarangotra visy havanana hoe avy hiaraka amiko hivavaka, fa mahita antsika ny raintsika na isika tokana fotsiny ara ao amin'ny mangingina. Amen. Aoka isika tena ahatsapa fa miaino antsika ny Andriamanitra, mamaly ny Andriamanitra, ary mikolokolo antsika izy, ary tena tiany isika tsiraray avy. Aza reraka Tompoko mitady olona, aza reraka Tompoko miazakazaka avisy havanana, fa raha mbola isika mifikitra amina trano hoe fiangonana vita tanan'olombelona, dia mieritreritra isika hoe io no trano ivavahako hoe misy an'Andriamanitra, hoe tranon'Andriamanitra, dia tena ho diso fanantenana ianao. Tsy ao amin'ny trano biriky, na trano hazo, na trano tôle, ninona ny trano ivavahanao, na trano falafa no ahitanao an'Andriamanitra. Fa naizanaiza misy anao, naizanaiza dia miaino antsika ny ray, mamaly antsika izy isam-batan'olona. Ary araka ny teniny koa ao amin'ny Matio ihany, nomeny fanahy masina teo ihany koa izany andao ovakintsika. Matio 4:20
andininy fa 20 ndao vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa na aiza na aiza no iangonany 2 na 3 amin'ny anarako dia eo afovoany ao. Amen. Ry havana, naiza no iangonanao na 2 fotsiny ara ianareo no miara-mivavaka dia efa eo aneny Tompo na ianao irery fotsiny ara araka ny teneniko teo dia manatrika eo ny Tompo rehefa tena mitady azy ianao. Rehefa tena mitady azy ianao ao anatin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Amen. Aza reraka intsony Tompoko miazakazaka etsy sy ero. Ampatsiahivo ny fanahy masina eto ny fiainako taloha tany Madagasikara. Ry havana, teo aloha izahay dia nipetraka tao Ampandranandrefana. Teo Ampandranandrefana no nisy anay dia nivavaka izahay tao amin'ny Batista Biblika teo Akadivato. Tsy maninona izany satria ampahirezana anao na iza ianao. Eo amin'ny Tompo tsy mba misy zavatra miafina izany. Dia tamin'izany fotoana izany dia akaiky tokoa ny fiangonana satria lehibe tao amin'ny fiangonana Batista Biblika ny tena. Dia tsy alavitra fiangonana ny asabotsy alahady mandeha mivavaka ao. Fa noho nandeha ny taona sy ny volana dia nifindra tany ambanivohitra izahay, alavitra dia tena alavitra tokoa. Tany Ambomiadana, any amin'iny lalana miala eo ampita-tafika iny dia any alavitra be any no misy ny Ambomiadana. Dia tamin'izany ry havana efa nanomboka ny Tompo nanome irahay ary koa efa mampanofy ay efa any Fijoroana Vavolombelona moa izany hoe mahita anjely maro be ao anatin'ny nofy betsaka zany ny efa naseho any Tompo tamiko. Fa tsy tsapako mihitsy hoe tsy voatery ande alavitra hitady an Jesosy ho any amin'ny fiangonana trano. Dia tamin'izany fotoana izany anefany dia mbola lasa ihany mandeha manenjika mivavaka any Antananarivo any Akadivato. Ry havana, alavitra ny lalana, tena alavitra tokoa. Miala maraina be any an-trano, dia mitondra sakafo hoanina any am-piangonana, dia miverina mody rehefa vita ny fitoam-bavaka ny hariva amin'ny 4 alina vao tonga ny trano. Indraindray mody mandeha bus, dia miova indroa satria tsy maintsy maka an'ilay bus anankiray eny Anosy izay raha tsy diso ahako. Dia eo Anosy le bus amin'izany feno be dia indraindray tsy mijanona, dia miandry eo amin'ny 4 alina vao tonga ny trano. Miala indraindray eo ampita-tafika dia mitondra kapa mihitsy ao anaty poketra fa ny kiraro iny hoentina any am-piangonana rehefa akaiky ny fiangonana dia anaovana ny kiraro. Fa ilay kapa iny no anaovana miala eo ampita-tafika rehefa tsy mahazo an'ilay bus mody any ambanivohitra any aminay dia mandeha tongotra eo ampita-tafika hatrany Ambomiadana. Tena alavitra ry havana ny ary reraka. Indraindray ary ny asabotsy dia mandeha koa manao koralina, dia miverina zany ny alahady mandeha mivavaka. Tamin'izany fotoana izany dia nieritreritra hoe any am-piangonana ihany ny ahitan' Jesosy, kanefa kay Jesosy teo foana. Ry havana, eo akaikitsika foana ny Tompo, eo amintsika foana ny Tompo, ao anatintsika mihitsy ane ny Tompo rehefa zanany isika. Ary fahagagana tsy takatra everina no ataony amintsika rehefa tena mandeha araka ny fahamarinana
sy ny fahamasinana isika. Ny fiangonana izay nandehanako rehetra ry havana, tsy nahitan' Jesosy tany aho, tsy nahitan' Jesosy ahako, miara-mivavaka amin'ny mpiara-mivavaka, fa indraindray dia tsy mifantoka tsara kory ny saina, satria mbola manaraka olona, miaino olona, na dia mivavaka ary indraindray tsy mifantoka tsara. Tsara ny fiaraha-mivavaka amin'ny mpiara-mivavaka, tsara hoy aho, tsy hoe kory manakana anao atsy ho any am-piangonana, sanatria fa kosa ny ahitanao any Tompo dia tena mila mifantoka tsara ianao sy Jesosy irery any. Fa raha mbola mitodika avy sy havanana ny masonao na ny sofinao miaino zava-poana, na lasa amin'ny resaka, manomboka miresaka momba ny olona ao am-piangonana, na ny mpitondra fivavahana, na fiangonana tsy ahitanao an Jesosy, fa mbola misy jezebela ao, ary mbola misy lalana hafa tsy araka an'Andriamanitra ao, dia tsy ho hisy any fanahy masina mihitsy ao tompoko. Tsy ho tonga ao mihitsy ny fanahiny Tompo, satria mazava tsara ny tenin'Andriamanitra, fa isika tsiraray avy no tempoly n'Andriamanitra. Isika tsiraray avy no itoerany. Manomboka an'io tompoko raha hivavaka any amin'ny trano fiangonana ianao dia manontanianao an Jesosy hoe Jesosy ity fiangonana hivavahako ity ve tena ao marina ve ianao Jesosy? Ao marina ve ianao Jesosy? Sao dia ho reraka fotsiny ianao tahaka ny nahazo ahy teo aloha? Nefa tamin'izany dia ny fiainako tsy niova akory, tsy niova akory. Nefa na dia nitory ara manao portaporta tany ambanivohitra tamin'izany, manao asan'Andriamanitra, fa mbola ampataloha ihany, mbola fiainana zao tontolo zao ihany. Mandeha mitory nefa ny ahako dia tena mbola hoe jezebela be, sorta, pataloha. Mandeha amin'ny fiangonana hafa tany ambanivohitra ako mihira eny ambony pilipitra ako, satria nisy fety tany amin'ny fiangonana tany ambanivohitra dia nihira ako. Ry havana, nefa ny fiainako amin'izany dia tsy niova, satria fahazarana, fombafomba mpivavahana. Ry havana, mibeba, miova, mitadiava an Jesosy, mitadiava azy, dia tena ahita azy ianao sy ny ankonanao, na ianao irery raha mbola irery ianao, na olona irery ianao. Fa amaly anao Jesosy, eo amintsika izy, eo akaikitsika izy, tsy mba maniraka antsika ny ray anasarotra ny fahitantsika azy. Tena mora ny fahitantsika azy. Ny fiainana, fahamarinana, fahamasinana dia mankatoa azy, tahaka antsika mankatoa ny ray aman-drentsika. Fa mila isika mankatoa azy mihoatra lavitra, satria izy no raintsika na ary antsika, izay niando antsika ary mbola hiafarantsika koa raha maharitra hatramin'ny farany isika, raha maharitra hatramin'ny farany isika. Fa kosa raha tsy maharitra hatramin'ny farany isika dia afo be no miandry, afo be. Ry havana, aza mijery olona intsony, fa aoka tena hivavaka amin'ny fanahy sy fahamarinana ianao, dia iaona amin'ny Andriamanitra ianao. Iaona, satria amangy anao ny Tompo, amangy anao ny Tompo tahaka ny namanginy ny ankohonako, tahaka ny nanatrehany Tompo ny fiaraha-mivavaka anay telo mianaka. Nanatrika anay izy, nampahafantariny,
satria ny fanahanay no nahita izany. Ny mason'ireo zanako ny kipy eo am-pandolehana, izany kipy. Zany hoe ao amin'ny fanahy, ny fanahantsika mihitsy no miaona amin'Andriamanitra antsika fanahy. Fa tsy ny nofo tompoko, tsy ny velany, tsy ny fireharehana ivelany. Tsy hiaona amin'Andriamanitra mihitsy isika raha andeha hitady olona, raha andeha hiaona aman'olona. Fa izy dia fanahy. Ary ny fanahantsika no ahafahantsika miaona aminy, ahenontsika azy, ahitantsika azy. Ary mila isika tompoko tena ao anatin'ny fahamasinana. Satria raha tsy izany dia tsy hiaona amin'ny tompo mihitsy isika. Mila isika tena ho tanteraka eo anatrehany. Na ny fanahantsika, na ny aintsika, na ny tenantsika. Tahaka ny tenin'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Tesalonianina Voalohany 5:17. Enganie, ka tena hiaino ny vavaka ho ataonao tokoa ny tompo, ary hiaona aminy ianao tahaka ny niaonanay taminy. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen.